Hotanterahana amin'ny faharoapolo sy faraiky amby roapolo ny volana febroary avy izao kosa ny fivorian'ny OFPA na ny Observatoire des fonctions publiques africaines. Anisany indray anjara amin'izany moa Madagasikara ary isika indrindra moa no filoha hitarika ny fivoriana ka aty an-toerana no tanterahana izany. Anisany andrasana mandritra io fivoriana io moa ny azona vokatsoa sy sosikevitra ho fanatsarana ny sehatry ny asa mpanjakana. Fanazavana misimisy kokoa. Amin'izao fotoana zao ny eto Madagasikara zany dia mandray an'ilay OFPA, Observatoire des fonctions publiques africaines. Sambany zany no nandray anjara amin'ity fivoriana ity Madagasikara satria fivoriana fahasivy izy io izay atao eto amintsika hivondrona ny ministry ny asa-mpanjakana aty Afrika. Ity fivoriana ity dia ataony roapolo sy ndraiky amby roapolo febroary zao ary amin'ny sisy Ivato. Mialohan'io nefany dia efa misy tonga zany ireo manapaiza manokana mahakasika ny tontolon'ny asa-mpanjakana ao anatin'izay mivondrona ao anatin'ny OFPA io izay efa tonga nomboka tamin'ny lahady izy ireo. Ny ataon'izy ireo zany amin'izao fotoana izao dia miara-miasa amin'ny solotenan'ny fanjakana gasy amin'ny lafin'ny asa-mpanjakana izay, misetry ny asa-mpanjakana izay miaraka amin'ny atao ministeranay moa zany dia manao volavolan-dalàna izy ireo, manomana volavolan-dalàna hodinian'ireo ministra ireo mandritra ny roa andro io. Ny tanjona amin'ity fivoriana ity dia mba hampifantarina antsika malagasy fa i Madagasikara dia mpikambana feno sady mavitrika ao amin'ny OFPA ary mandray anjara feno amin'izay rehetra ataon'ny OFPA.